maty ve ny zanako raha ohatra ka miarahaba an'ilay zanako koa sa maninona. Miarahaba anareo rehetrarehetra tafaverina soamantsara eto amin'ny chaîne dia miarahaba anareo ihany koa tratran'ny taona 2020 2020 taona vaovao volana vaovao dia mba hizahantsika koa mba atao karazana vidéo vaovao. Androany dia resadresakantsika anao make-up tsika dia anao volo ihany koa. Azadino fa anao volo ako amin'ity vidéo ity. Betsaka nareo ny tia mijery an'izay fa iresadresaka momba ny fiainantsika ny vaovao sy ny zavatra rehetrarehetra izany dia raha liana renao tondava avy hatrany ary. Vao maraina mihitsy ny andro sady ohatran'ny tsy efa ela be ako no nanao vidéo teo alohan'ny varavarankely ohatra izao. Aleo to dia atombotsika arany. Zaho vao afaka manao horonan-tsary amin'ny teny miresaka satria efa fariparina ny feoko tamin'izahako vao teraka dia tena efa saika tsy nisy feo intsony ako fa nila nakaina tsara sy ohatr'izany dia izao miverimberina fa tsy tena mbola miverina izao ny feoko. Okay. Tsy dia fampianarana loatra ny androany araka ny hitanareo amin'ny lohateny fa resadresakantsika. Dia make-up ataoko androany make-up fanaoko isan'andro fanaoko isan'andro. Vita ity dia andeha hanao raharaha kely dia andeha hamonjy ny zanako any amin'ny hopitaly. Iny tompoko mbola any amin'ny hopitaly ny zanako satria izy teraka prémature, izany hoe tsy tonga volana izy no teraka, ohatran'ny rena Bella ihany izany. Kinenareo ohatr'izany tena mbola hafahafa ny feoko miala tsiny. Enganega tsy dia mampanina anareo ilay feoko ohatr'izany ry zareo satria izay no ananantsika izao dia tsy maintsy izay no atao izay no ampiasaina. Ny fond de teint ampiasaiko vao teo ny fond de teint ampiasaiko androany dia ilay Girl Pro Coverage HD High Definition dia nude beige. Saika adinoko ny primer. Anao base kely aloha. Wonder Skin. Wonder Skin no ampiasaiko Poreless primer. Dia andresadresantsika androany ataontsika voalohany indrindra aloha miarahaba anareo rehetra tratran'ny taona 2020. Tena mandeha dia mandeha ny fotoana tena eo 2020 sady tsika. Ina moa ny 2020 miteny malagasy satria zareo mba sorata eo ambany eo aza atao chiffre fa atao vy. Aza atao ina moa zany? Ina moa chiffre amin'ny teny malagasy? Aza atao chiffre fa sorata hoe ahoana ina moa filazana 2020 zany. Tena mandeha dia mandeha ny fotoana raha ohatra ka ampijery anako hatramin'izay ianao dia tena efa amataonany maro ny fankafatarantsika. Tena hoe amataonany maro dia maro. Aloha angamba ny volomaso aloha ny atao voalohany satria mbola mila amainina kely ilay base teo asosiana zavatra. Ity no ampiasaiko Maybelline Brow Precise Micro Pencil. Tiako be mihitsy izy ity. Sady misy poli no ilay pensily azo aminy mahia kely dia tena tiako be azo anaovana ny rehetrarehetra. Okay, andresantsika androany izay aloha dia miarahaba anareo rehetra tratran'ny taona somary taraikiraiky ny vidéo amin'ity taona ity fa azonareo ny antony mazava ho azy angamba tsy ilona be amin'izay tsika satria fantatrareo rehetra ny antony.
Ny antony ahafahako manao video ohatry zao na dia hoe teraka ary satria ny zanako mbola any amin'ny hôpitaly. Raha ohatra nareo ka efa nijery ny videoko tamin'ny Rina Bella, ny zanako voalohany dia mety efa fantapatatrareo ny zavatra mitranga rehefa prémature ny zaza aty ivelany, aty Amerika moa zany satria tsy haiko ny fanaondrareo any amin'ny firenena hafa, fa rehefa teraka tsy tonga volana ve filazana izany rehefa teraka tsy tonga volana ny zaza dia mazava ho azy mbola atao anaty couveuse, fa ny reny no afaka mandeha mody fa ny zaza mbola karakaraina any amin'ny hôpitaly. Dia mankany isan'andro izay mivady mijery anazy. Nisy fotoana fotsiny indray-pandeha tsy nankany satria tena saika narary ahako dia tsy afaka nitsidika anazy, fa mankany izahay isan'andro. Izany hoe mandeha taxi na lift moa zany fiantsoana anazy aty isan'andro. Izany amin'iny aloha sitsika anakely. Maybelline Fit Me ity concealer ampiasaiko ity dia ny loko sand, fa le loko light nampiasaiko teo aloha tena fotsy loatra ry zareo dia raha ohatra zany ianao somary chocolat kokoa noho izako nefa light no concealer ampiasainao dia tsy mety izay fa mila soloina ny lokony. Ity flat brush ity efa Morphe dia ok, raha tohizantsika ary ny resaka le resaka zanako teo zany mbola ataoko video manokana mihitsy iny nareo azakivo hoe amin'ny teny anglisy le video satria misy subtitle, misy soratra amin'ny teny malagasy etsy ambany manazava ny zavatra rehetra resahako zany raha vao resaka hoe renitsy ny zaza, resaka bevoka dia resaka voaka dia izay foana le izy. Misy soratra amin'ny teny malagasy manazava ny zavatra resahako foana dia mazotoa zany nareo mijery an'ireny video ireny raha ohatra ka mahaliana anareo satria misy fanazavana le izy. La concentration mila mifantoka kely ary zareo fa mialatsiny mila mifantoka kely amin'ilay volomaso aloha zay. Dia resaka dia zay zany tiako fantatra koa hoe ohatry ny ahoana nareo any Madagasikara rehefa teraka tsy tonga volana ny zaza, fantatra hoe misy reny afaka mody miaraka amin'ny zanany ihany na dia tsy tonga volana ary le zaza tsy natao couveuse satria ampy ny lanjany. Ny zanako moa zany 3 herinandro izy dia teraka 3 andro sy 3 herinandro sy ray andro izy dia tonga dia mazava ho azy tsy ampy lanja izy. Mbola mitovy lanja tamin'ny zokony vavy izy tamin'ny teraka, izany hoe ny zokony vavy 4 andro ny teraka fa izy 3 fa mitovy lanja ry zareo, izany hoe somary mavesatra izy oharina amin'ny zokony vavy. Fa na dia izany arany mbola any amin'ny hôpitaly izy. Ny video ny horonan-tsary amin'ny tia malagasy ezahako atao resaka beauté, atao resaka make-up satria manimo zany betsaka nareo no tia mijery an'ilay horonan-tsary amin'ny teny malagasy resaka make-up dia ezahako atao an'izay, fa ny ankabeazan'ny horonan-tsary amin'ny teny anglisy manomboka izao dia resaka mami life na fiainan'ireny
motherhood lifestyle, zany hoe mamy life resaka reny sy ny zaza sy ny fikarakarana tokantrano sy ohatr'izany zany no ataoko amin'ny teny anglisy fa satria reny koa zany vidéo be mpijery indrindra atao amin'ny chaîne koa amin'izao betsaka loatra koa ny olona efa manao vidéo amin'ny teny anglisy resaka make-up de mitady niche hafa mihitsy zany zao ho an'ny chaîne fa aza manainareo fa no mbola adinao fampianarana amin'ny teny malagasy foana fa raha resaka make-up de zay zany satria efa zako moa zany nanomboka an'izay fampianarana amin'ny teny malagasy zay akoatran'ny iza moa ny anarany izay tia make-up izay tia maquillage izy no nanao fampianarana tamin'ny teny malagasy voalohany indrindra ny resaka make-up fa izy ohatrany tsy manao vidéo intsony izy amin'izao de mba nataoko zay de ohatra mba tianareo de ajanontsika amin'izay zany le izy zany afotsiko ry zareo aza matahotra fa za ihany tia tia kaboky brush tia fa moisy raha ohatra ka misy manontany solo avec le bronzer okay de ty Revolution contour palette indray no ampiasaiko ty ny fampiasako isan'andro moa zany de brush avy Morphe ty sady ataoko blush ty ny bronzer ny contouring ty zany borosy ampiasaiko ty rery alaiko fotsiny le bronzer de mba tiako fantatra koa zany karazana horonan-tsary tianareo hita amin'ity taon'ity zareo satria ny amin'ny teny anglisy efa nolazaiko teo sady efa betsabetsaka ihany no nalaiko no efa vitako de tonga de ampidiriko ato amin'ny chaîne zareo efa vitako ny fanamboarana azy na fanaovana ny editing ina moa filazana azy amin'ny teny malagasy amin'izany tsy haiko fa efa mba betsabetsaka ihany efa mba fatapatatra ihany zany ny horonan-tsary amin'ny teny anglisy ataoko fa ny amin'ny teny malagasy mba lazalazao anahy ina tianareo hita sy ohatr'izany mety hoe misy ihany ny horonan-tsary amin'ny teny anglisy zay resaka beauté satria betsabetsaka ihany ny olona mba te hiara-iasa amitsika fa ny ankabeazany efa resaka fanadiovana trano sy ny sisa sy ny sisa de tiako marihana kely nitendako zay mbola somary matromatroka hatramin'izao sy ny atidoako ny tapikandro izay hitanareo somary misy tasy na ohatr'izany teo de resaka avy amin'ny vohaka daholo reny fa tsy hoe vorehitra cornichon fa avy amin'ny vohaka daholo vohoka daholo no misy indreny na tonga indreny zany anao an'le blush tsika zao de amin'le toerana tsy nasiko bronzer amin'ity borosy ty ihany no asiko an'le blush raha ohatra zany hoe misy ohatra hoe look zao make-up look tianareo ataoko de alefaso soratra miafina afatra miafina ao amin'ny pejiko Facebook le izy na any amin'ny Instagram de afaka ataotsika raha ohatra ka haiko fa ezaka ataoko le izy raha ohatra ka azontsika atao zao zany ezahako koa ny videoko manomboka zao tsy atao an'le
professionnel be eny misy fotoana ihany hoe azotsika atao professionnel le izy raha ohatra collaboration ohatra izany fa matetika tonga de mipetraka ohatr'izao de filma de vita satria fantatrareo tsara mihitsy izany hoe mananjanaka izany indrindra fa mananjanaka roa zao Ginabella zao any amin'ny ray any amin'ny rafozako izany izy no mipetraka amin'izao tsy hoe mipetraka moa zany manao vacances kely izy satria amin'izay le makany amin'ny hôpitaly isan'andro tsy de amikoakoaka koa izy teo de tsy azo hoentina any amin'ny hôpitaly mihitsy mijery ny zandrany satria tena ny samy prémature tena mora marary sy ohatr'izany de tsy afaka makany izy de ny rafozako izany no mikarakara anazy amin'izao aloha de mahazo aina tsara mihitsy izy any botrabotra kely izy any mahagaga mihitsy ary zareo fa ny zaza rehefa any amin'ny rafozany rehefa any amin'ny dadabe sy bebe any izy de mihinana ny zavatra rehetrarehetra fa rehefa ato an-trano izy tsisy hohanina ny ray asynareo raha mahatsapa an'izany koa fa zanako de zany ataony ato an-trano izy tsisy hohanina tsy mihinana ninina mihitsy izy mihinana izy fa hitana azonareo ny tiako lazaina tsy de raha iny ny sakafo lolo asiana labelo kely molotra alohany de ity ihany no ampiasaiko amin'ny masoko iny tompoko azo atao de azo atao tokoa izany lolo asiana concealer kely fa zay zahako moa zany tamin'izaho mbola kely zahako piqueur zany hoe tsy tia misakafo mihitsy ahako hatramin'izay na efa lehibe ary de tsy tia misakafo raha tsy efa taty aoriana efa nihaona tamin'i Davida izy tia mahandro be izy de lasa tia misakafo fa ohatrany lasa ohatr'izay koa le zanako de bon misy ihany ny fampianarana hoe ahoana fomba atao mba hihinana an'ireny piqûre ireny de angambany hianatra an'izay mijery an'izay kilasy online izay de ianarany amin'ny vady le izy satria efa mitombo ny zaza zao de tsy de stressé loatra amin'ny resaka ohatr'izany ahako de efa hitako nisy youtubeuse anankiray izay niresaka momba an'le fampianarana hoe tena manampy be an'zareo le izy satria izy koa efa mananjanaka anankiroa izy zao vao teraka vao haingana koa izy de izy zany no niresaka momba an'le fampianarana hoe manampy be an'zareo le izy tsisy resaka miforcer an'le zaza mihitsy fa misy teknika fanao zany hoe ohatr'izao ny atao asiako an'ity poudre libre ity avy amin'ny ELF le izy eo ambonin'ny le concealer alohany asiko de lazaiko anareo mazava ho azy zaraiko anareo ihany le izy efa aveo amin'ny vidéo hoe nanao ahoana izay resaka izay de raha ohatra koa nareo mamoaka ohatra hoe manana fikafika toranako mandrapa amin'le resaka hoe zaza tsy mety misakafo de mba lazaona eo amin'ny commentaire ihany de mba hifampizaratsika ilay torohevitra izay koa zany tiako atao amin'ity taona vaovao ity mba hifampizara aminareo zany tsy hoe zahako rery foana no anome torohevitra anareo fa mba tiako koa zany nareo hoe mba mizara amiko satria tsisy olona mahay be zany eto ambony tany fa zavatra hifampizarana fampitoroana hainareo ny tiako lazaina mba mifampizara eto tsika de
mba manantena koa zany hoe nareo koa zany mba izarany experience nareo aty amiko. Na de tsy resaka reny sy ny zaza ihany zany fa na maquillage arany satria haiko fa betsaky nareo nefa mahay make-up ato kay hitako amin'ilay groupe anankiray eo amin'ny Facebook ao zay be dia be mihitsy nareo nefa mizara make-up ao de ohatra hoe misy teknika tianareo zaraina aty amiko na misy look tianareo zaraina aty amiko look vitanareo de zarao aty amiko fa mahafinaritra be anako reny. Efa betsaky nareo nefa mpanao an'izay taloha de tena tiako be mihitsy ilay izy de mba tohizo e tohizo na tombohy raha ohatra ka mbola tsy nanomboka. Tsy hoe andeha ho aiza fa andeha ho any amin'ny hôpitaly rehefa avy eo ampiry-trano kely fotsiny satria mbola tsy vita ny laundry, mbola tsy vita ny fanasana lamba fa mbola betsaka izy ao de mbola tsy vita ny laundry de mbola an'izay aloha ampiry-trano hisakafo de zay vao mandeha mitsidika ny zanako de matetika any ny vadiko no mihaona amiko, any izay mivady no mihaona de miara-mody zay avy eo. Le highlight ihany io highlight ataoko aty. Ok, ama le highlight. De izay zany mingany ka tsy mampanina anareo le hoe tsy professionnel be zany hoe tsy miaraka amin'ilay jiro be fotsiny zany ahako fa mazava ho azy ny caméra mba atao tsaratsara ihany fa tsy mba ilay tsy professionnel be reny tsony tsy hoe tsony moa zany fa tsy reny foana matetika ny atao vidéo satria tena efa tsy anam-potoana tsony ahako atsoatsy efa hoditsy ho ela le zanako roa de efa za mbola te hanao vidéo mbola te hanao horonan-tsary ho anareo de mingany ka tsy mampanina anareo le za le mipetraka ohatr'izao no manao an'ilay izy de sady mitafatafa aminareo indraindray mampianatra fotsiny ataontsika mba mifangarongaro le izy de ohatrany tsy de hanao resaka lamaody tsony ialako tsiny ao anareo zay nakafian'ireny fa tena hoe resaka hoe beauté eny anao haul ihany raha ohatra ka hoe betsabetsaka ny zavatra vidiko fa ngamba ny alaiko sary fotsiny le izy alaiko sary ataoko amin'ny Instagram na ohatr'izany rehefa anaovako fa ny ankabeazany zany ataontsika resaka beauté ohatran'ny hitanareo amin'ny chaîne io beauté sy motherhood lifestyle no ataontsika eto amin'ity chaîne ity manomboka izao. De nisy olona nresaka tamiko tam'izay nisy fotoana hoe raha ovanao ohatr'izany ozy izy raha ovanao ohatr'izany ny zavatra ataonao amin'ny chaîne anao de mety ho very mpijery ianao. Hitanareo efa nresako ihany ity teo aloha fa tsy haiko na efa nresako be fa efa nresako ihany ity teo aloha hoe za zany ohatra ny olona rehetra ihany ny olona rehetra mivoatra ny olona rehetra miova de ny chaîne-ako zany ohatr'izay manaraka anahy koa mivoatra sy miova zany hoe onarena nazavako zany ohatr'izay ohatrany hoe izao zao zahako lasa reny de zay no resaka chaîne-ako fa ny beauté mbola eo ihany rehefa ohatra lasa adolatsento ny zanako de resaka taiza zaza adolatsento ndraiky mba ataontsika raha mbola misy YouTube amin'izany raha mbola tsy farana ny andro sy fatatsika fa efa misy ady fahatelo efa ho avy Andriamanitra enganeka tsisy zany zavatra tiako fantatra koa tsy resaka politika tia fa tiako fantatra nareo koa ve mba manahy amin'ny hoavin'ny zanakareo mazava ho azy ny ray aman-dreny rehetra manahy amin'ny hoavin'ny zanany fa le zavatra mitranga amin'izao zany hoe misy ady fahatelo sanatria hitranga zavatra ohatr'izany ny zavatra mitifitra ny olona any Madagasikara raha misy an'le mamono
mamonjy tapatapahany mihitsy le faty zavatra ohatry izany. Nareo ve eritrereto tsy mba manahy no avy ny zanakareo? Tena ohatrany hoe tsy tiako hivoaka ny trano mihitsy ny zanako indraindray tena mba marina mafy izany. Ie, ty resaky ty atomboko amin'izay ty resaky ty satria be dia be zany nareo a Madagasikara tsy mahazo an'ity resaky ty dia tiako hazavaina le izy. Betsaka mihitsy ny olona foana amin'ny manontany. Rina Belanga tsy mbola mianatra. Be mihitsy nareo manontany, Rina Belanga tsy mbola mianatra. Dia zao aloha, be dia be ny olona Madagasikara no maninona miasa ry zareo dia tsisy olona afaka mijery ny zanany dia alefany any amin'ny crèche na day care. Betsaka nareo a Madagasikara manao an'izay dia betsaka ihany koa nefa ny any Madagasikara no stay at home mama, zany hoe ianao ihany no mijery ny zanakao ao an-trano. Izany no tena tsara indrindra, zany hoe ianao manabe ny zanakao ao an-trano. Tsy ny mpiasana, tsy ny mpanampy no manabe ny zanakao fa ianao ihany no manabe ny zanakao ao an-trano. Izany no tena tsara. Dia hoe firy taona moa izao Rina Bella fa angaha izy tsy mbola mianatra? Ny aty Amerika tompoko 5 taona ny zaza vao tsy maintsy mandeha any am-pianarana. Fa tsy hoe rehefa hoe tsy mianatra izy dia hoe tsy mahay. Samy hafa izany I Rina Bella ato an-trano izy ny ampianariko. Tsy hitako izay zavatra tsy hainy. Raha ohatra hoe asainao mifaninana amin'ny ankizy mianatra izy izao dia kely izy ny tapahan'ny caméra. Raha ohatra hoe Rina Bella hoe asainao mifaninana amin'ny ankizy mianatra izy dia hainy daholo ny zavatra hain'ireo ankizy ireo satria maninona ato an-trano izy nampianariko. Efa herintaona sy tapany fotsiny izy dia efa nahay ABC. Dia mianatra manisa izy, efa mahay manisa hatramin'ny 20 izy izao, 3 taona izy tompoko. Mahay daholo ny farm animals, ny cow sy ny sheep sy ny rehetrarehetra efa hainy efa tamin'ny 2 taona izany. Ny shape sy ny triangle sy ny rectangle sy ny hexagone ireny efa hainy ireny. Tena izany lazaiko anao fa bored izy izao satria tsy mianatra zavatra vaovao izy izao. Tsy hitako izay ampianarina anazy efa hainy daholo izy dia bored izy. Tsy hoe misehoseho milaza anareo an'izany fa tiako fantatrareo izany hoe rehefa tsy makany ampianarana ilay zaza dia tsy mahay. Fa azonao atao tsara mampianatra azy ao an-trano amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ny anaran'ny Rina Bella ny zavatra rehetra hainy amin'izao dia tsoriko anareo fa YouTube ny ahaizany zavatra rehetrarehetra lazaiko anareo izany. Shapes planète izao dia efa hainy. Moa Jupiter ny planète tia indrindra hono. Dia indraindray miovainy Earth ilay izy indraindray. Fa tiako lazana anareo izany hoe possible mahay ny zaza na ao an-trano fotsiny ary nampianarina. Matetika ny olona mampianatra anazy mandefa ny zanany any ampianarana aloha satria izy tsy maintsy mandeha miasa. Zahako tsy mandeha miasa mazava ho azy. Ato an-trano aho miasa. Zavatra be dia be zany ny zavatra efa hain'ny zanako iny. Izay zany tena tiako fantatrareo hoe so shapes, size, colors, zany loko zany efa 4 taona izy dia efa hainy zany. Azonareo inona koa moa zavatra efa ampianarina amin'ny ankizy any ampianarana amin'izao. Dia hoe inona ny feo ataon'ny kisoa, inona ny feo ataon'ny akoho, inona ny feo ataon'ny omby. Ireny izao efa hainy aby. Efa hainy daholo izao ireny. Dia amin'izao zany izao ny zavatra tiako ampianarina anazy izao dia ny mamaky sy manoratra. Izay zany izao ny ezahako ampianarina anazy amin'izao. Fa mazava ho azy mbola tsy hainy ny mamaky an'ilay izy fa tia mamaky boky izy. Efa ampianarina tsikelikely zany izy hoe ohatra izao hoe dad izao ilay word of 3
3 lettres fotsiny zany so zay de moramora kokoa aminazy mitadidy an'le izy. De izy koa sociable be, tia mivoaka, tia manao namany daholo zay zazakely rehetra hitany any ivelany any. De matetika nareo koa ve voan'izany zareo hoe le zanako manao hoe manahoana le zaza le zaza tsy fantany le zaza fa mba manao manahoana fotsiny izy de tsy mamaly tsy mivolana le zaza de le ray aman-dreny le zaza koa tsy mampianatra anazy hoe mamaly manao manahoana miavinavina tsy tiako reny zareo satria maty ve ny zanako raha ohatra ka miarahaba an'le zanako koa sa maninona tena tsy tiako mihitsy ny ray aman-dreny manao an'izany. Mialatsiny fa niova kely ny resaka fa zay zany tena tiako atongavany hoe soloaka lokomena hoe tsy voatery mandeha makany amin'ny sekoly mianatra any lakilasy ny zaza vao hoe mahay fa na ianao ao an-trano ara de afaka mampianatra azy. Tenenako ny zanako mijery YouTube foana fa ny zavatra jereny amin'ny YouTube tompoko de zavatra educational, zavatra mampianatra anazy fa tsy voatery dessin animé reny foana fa zavatra mampianatra zavatra ho anazy ny zavatra asehoko anazy amin'ny YouTube. Ny lokomena nampiasaiko teo de fa Fenty Beauty Gloss moa zany izy Fenty Beauty esa le soratra teo Fenty Beauty Fenty Glow no lokony. De asitsika an'ity L'Oreal Infallible ty le izy ty tena mety tsara ho an'ny hoditra maina fa tsy mety mihitsy le izy ho an'ny hoditra be menaka. Mora maina be mihitsy an'le mascara nampiasaiko teo ry zareo. Mascara nampiasaiko ka adiniko naseho anareo anazy ty W7 Lashes Gel. Ty le W7. Andeha amboatra volo tsika fa mbola tsy vita ny resatsika fa azy manay andeha amboatra volo vetivety indray aloha tsika ary resaka volo kely vetivety fotsiny tiako hozarana anareo ny akora ampiasaiko angamba ty atao aty akora ampiasaiko ity izay mbola tsy miova de nampiasaiko an'ity koa Blow Dry Quick by L'Oreal fa tsy blow dry tsy rehefa manao brushing no ampiasaiko le izy fa alohan'ny anao volo efa misy an'ireo ny voloko amin'izao fa tiako aseho anareo fotsiny zahako mampiasa an'ilay produit le akora. Ity spray ty misy menaka aminy de mety tsara mihitsy zany le izy amin'ny volo maina. Misy menaka miaraka amin'le izy efa ho lany izy zany. De ity indray le manampy an'ny volo tsotra le sérum. Efa misy sérum koa ny voloko fa tsiko kely ihany mba ho hitanareo. Jereko malasa mangirana le izy hitanareo. Reo ihany ny zavatra ampiasaiko amin'ny voloko amin'izao. De salame. Ohatrany tsy hitako tsony ny resaka ho ataotsika ry zareo. Angamba ny asehoko anareo fotsiny zahako get ready manao volo de ataoko haingaikaingana amin'izay ty vidéo ty sa manakory. Amin'izay koa ako afaka mijery vidéo hafa. Angamba tsy hitako tsony izay resana ry zareo fa manjary lasa miblabla fotsiny fa why tovoko amty fa efa mainy ty voloko ty omaly le izy ny sasako de efa mainy izy zao. Tonga de azo amboarina. Za tsy de tia maina volo amin'ny brushing ry zareo satria manimba volo be mihitsy reny de ezahako foana mainiko natoraly le izy. De ity koa manampy amin'ny fahamainan'ny volonao aingana.
de tiako sady miaro anazy amin'ny hafanana mazava ho azy. Reto roa reto samy miaro anazy amin'ny hafanana daholo ampiarahako foana ry zareo fa tsy ataoko tsirairay satria tsy de miaro ny volonao amin'ny hafanana zany fa fa manampy anazy hitsotra fotsiny tena marina de mampamandimandina anazy. Zay ary fa dia angianako amin'izay ty vidéo ty fa manjary blabla be tsika de rehefa avy eo indray tsika miresaka e. Saky adiniko ny lazanareo za koa ry zareo ny fianako amin'izao mampiry trano de mampiasa an'ireny pump ry maka ronono zany satria ny zanako tsy mbola tsy hoe minono isan'andro tsy hoe minono isaky ny adiny 3 izy akory satria izy any amin'ny hopitaly de rehefa any vao minono izy de nefa mila manao ronono ho azy foana ako ankoatran'ny ronono izay omen'ny olona misy ronono donation omen'ny olona any amin'ny hopitaly mazava ho azy tsy maintsy ronono madio sy ohatr'izany tsy maintsy make sure tsy maintsy ataondrareo hoe zavatra reny salama sy ohatr'izany mazava ho azy no manome an'ilay ronono de jereny tsara mihitsy hoe salama le nono izay omena izay vao omen'ny zanako satria mazava ho azy mora marary ny zaza prémature fa efa misy ronono donation zany tamin'izako mbola tsy nisy ronono de iny no omena ny zanako de zay ronono izay efa vitako aty an-trano koa de izay ihany koa no ronono omena ny zanako rehefa ateriko any amin'ny hopitaly le izy de ankoatran'ny fanadiovana trano sy firesahana anareo eto sy ohatr'izany de isaky ny adiny 3 ihany koa de tsy maintsy mipampy ronono amin'io machine io de hoentiko any amin'ny hopitaly izy sy rehetra vitako de zay koa zany zavatra zaraiko anareo amin'izao hoe ohatr'izay zany no fiainako amin'izao. Mety ho hitanareo ihany hoe day in the life of a NICU mom amin'ny herinandro na tsy haiko na oviana no hitanareo le izy fa zaraiko kely amin'ny teny malagasy ihany zay de tiako fantatra koa nareo any Madagasikara koa mampiasa an'ireny efa hitako ihany misy mivarotra le izy de misy mividy fa tsy fantatra hoe betsaka nareo no mampiasa anazy na tsy de mba zara ho amiko koa izay hoe mampiasa an'ireny koa ve nareo any Madagasikara.
zay dia vita ny volo. Ahoana fahitanareo anazy, tianareo ve? Kitikitika an'ity foana zao fa raha tsy resaka be firy tsony isika fa mbola araka ny lazaiko nareo teo mbola betsabetsaka ny zavatra tokony ataoko alohan'ny andehanako fa zay zany ny amin'ny androany sirapetsaka nareo rehetra nijery omeo j'aime omeo like ny vidéo raha tianareo fa tena manampy be anazy zany dia aza tianao ny subscribe na s'abonner fa tsy andoavam-bola ilay izy zay fa dia any amin'ny tambazotra tserasera indray tsika mihoana dia manaraka indray veloma daholo androany dia resadresaka androany dia